Salama daholo androany isika dia ndao arahiresaka ny mahakasika ny Andribiahary izay fantatsika tsara fa i Andribiahary dia isan'ny malagasy izay tena nanao fanehoan-kevitra mavaivay amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny talohan'ny fifidianana izay ny raha nahita sy ny raha mahalala moa izay fanehoan-kevitry ny Andribiahary zay. Fa tato ato dia tsy naheno ny resaka i Andribiahary ka mipetraka ny fantaniana amin'ny hoe nakaiza tokoa i Andribiahary ary mety ho inona ny antony nahatonga ny Andribiahary no tsy niresaka mahakasika ny fitondrana intsony mandraky ty androany. Io ny fantaniana izay napetraky ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Fa milohany hamakafaka antsika an'izay dia aza diny ny manao komantaira ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra eny anaovasika vidéo manaraka eo. Aza diny ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amintsika tomatoata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany toka dia vavany ndao ary. Raha miresaka ny malagasy izay monina any ivelany, isany tena tia maneho hevitra isika ary isany tia manao fitsikirana amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny dia tsy diso anjara amin'izany i Andribiahary izay fantatsika rehetra ny fisiny izay Andribiahary zay talohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo izay tena nanaitra ny maro ary naro ihany koa ny mpanara-baovao no tena liana tamin'ny fanambarana izay nataon'ny Andribiahary tamin'izany fotoana izany. I Andribiahary dia iaraha mahalala ary fantatsika tsara fa olona avy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy any izy ary isany azo lazaina hoe olona aferista izany hoe mpanao afera i Andribiahary. Amin'ny maha aferista azy zay dia maro ireo lalana izay nilalovany ary maro ihany koa ireo sedra izay nandalovany izany Andribiahary zany fony izy mbola tany Madagasikara tany. Fa rehefa avy eo nisafidy ny findramonina tany ampitan-dranomasina i Andribiahary izany hoe any France marimarina kokoa. Rehefa nandeha ny fotoana nandeha ny volana ka iny Andribiahary tapa-kevitra fa hanao fanehoan-kevitra amin'izay fahafantarany ny zava-misy izay noeritreretiny hoe tena zay tokoa ny zava-misy marina satria nilaza moa izy tamin'izany ary tena navaivay mihitsy ny fanehoan-keviny mahakasika ny fitondrana izay mijoro ankehitriny ny amin'ny hoe ny afera isan-karazany izay nisy ny arahan'izy ireo izy hatrany tamin'izany ary nitondra anaran'olona mihitsy i Andribiahary tamin'izany tsy vitan'izany fa nangataka ny fasafasy tamin'ny Andriamatoa Saigy i Andribiahary ka iny fa nanaiky Saigy tamin'izany fotoana izany raikitra ny fasafasy tamin'ny Andribiahary Saigy talohan'ny fifidianana iny ka nanomboka teo i Andribiahary dia tsy nahita tenenina intsony rehefa teny amin'ny fasafasy satria fanehoan-kevitra tsy misy porofo no nataon'ny Andribiahary nanoloana an'ireo fanehoan-kevitra marobe izay fanaratsiana ny fitondrana misy tamin'izany fotoana izany. Naro ny mpanara-baovao no diso fanantenana tamin'ny valin-tenin'ny Andribiahary tamin'iny en direct izay nataony iny satria raha nanantena ka ahita porofo marobe ny voaka malagasy rehetra tamin'izany fotoana izany kinanjo anefa dia fampanantenana poakaty tsy misy porofo no noentin'ny Andribiahary avy any miaraka amin'ilay démonstration isan-karazany fotsiny no hitan'ireo mpanara-baovao ary maro nitsikira tamin'izany indrindra fa ireo malagasy izay influenceur ao amin'ny Facebook ao toy Andrikoto Lehilahy Mahitsoambo izay tena nanakina mafy Andribiahary mihitsy tamin'izany fotoana izany. Zesta ialahany mafy be i Andribiahary rehefa nataony fasafasy nefa dia tsy nisy apoaka akory ianao nandritran'izay fasafasy nataonareo zay izy koa tamin'izany. Manoloana izany dia tezitra i Andribiahary ka niantso ady tamin'ny Andrikoto Lehilahy Mahitsoambo ndao anao fasafasy na sel tongava ty ialahy raha mafy be ho izy tamin'izany fa ikoto moa fantatsika tsara fa ny anikoto tsy hoe olona tia ady izy fa justa olona tia maneho hevitra ary tia mitsikira zay fotsiny ny azy fa raha resaka ady dia tsy dia amin'izany loatra ikoto. Rehefa nandeha ny fotoana dia iny fa manomboka hita taratra tsy niresaka mahakasika ny fitondrana intsony i Andribiahary fa zavatra hafa no nipublieny tao amin'ny pejiny tao taoriana keliny izay fasafasy izay nifanaovany tamin'ny Saigy zay satria nilaza mazava i Saigy tamin'izany raha vantany vao tsy manana porofo ianao i Andribiahary dia tsy maintsy hitory anao aho. Raha ivona taorian'izay dia iny fa nivoaka ny taratasy izay fitoriana mahakasika ny Andribiahary zay ka nanaovana antsoavo sy fampitandremana mihitsy i Andribiahary tamin'izany tamin'ny Facebook ary karoana fatratra i Andribiahary mandraky ity androany satria raha ny lalàna ny manala baraka olona raha ny lalàna ihany koa ny maneho hevitra tsy misy porofo indrindra fa eo amin'ny fanaratsiana sy fiantsinady izay azo lazaina fa diffamation amin'izay fotoana izay. Mety fandrifinjavatra ve sakisendrasendra no nahatonga ny Andribiahary no tsy nahteny tsony na koa tsy naneho hevitra tsony mahakasika ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao.
sa ve misy ambadika ireny fanehoan-kevitra nataony Andry Biahary tamin'ireny fotoana ireny. Misy masiny mpanarabavao milaza sy maneho hevitra hoe sao de raha mba comédie fotsiny ireny nataony Andry Biahary ireny tahaka ny artista manao matrakazy ihany amin'ny radio sy télé dia mody miady rehefa aveo tsy misy proof akory le izy dia lasa buzz sy malaza tampoka ilay olona. Io no fanehoan-kevitry ny mpanarabavao amin'izao fotoana izao manoloana ny tsy fahitana ny Andry Biahary tsony amin'izay fanehoan-kevitra mahakasika ny fitondrana mijoro izay. Sa ve natahotra an'ilay fitoriana i Andry Biahary ka tsy sahintsony ny hetsika mandraky tiany androany hoy ireo sasany. Arak'izany raha dia tena hita taratra fa natahotra i Andry Biahary matoa ny kombona ny vavany mandraky ty androany satria fantany fa tsy nisy proof izy tamin'ireo rehetra izay noteneniny teo aloha ireo ka mety ho zay no antony nahatonga azy ny safidy manokana ny tsy hiteny tsony mandraky tiany androany. Ka maro ny mpanarabavao izay lina indrindraindrindra fa ireo mpanaraka ny Andry Biahary ao amin'ny pejiny ao no te hita an'izany Andry Biahary zany no hiverina amin'ny laoniny tahaka ireny talohan'ny fifidianana ireny, izany hoe manao ankamoaka isan-karazany fa aoka kosa mba arahana proof raha toa ka hiteny ihany. Avy any amin'ny faritra atsimo any Andry Biahary ary tena nilaza ankitsomaso i Andry Biahary tamin'izany fa isan'ny malaso izy ary dahalo tena nikuizana izy tany amin'ny faritra atsimo tany. Tsy vitany dahalo izy fa azo lazaina fa zanaka miaramila ihany koa ny tenany ary niaina tao anatin'izany formation militaire zany izy tao anatin'ny fotoana lavalava. Zay izy vao lasa niova hevitra nanita-kevitra amin'izay fanaovana asan-dahalo sy asa ratsy izay amin'ny fandrobana fananan'olona sy ny halatra sy ny maro hafa. Teo ihany koa ny fanaovana trafikina bois de rose hoy satrany tamin'izany fotoana izany izay tena isany afera izay ngeza indrindra nataony Andry Biahary ary maro ny vola tsy toko tsy firohana no maty amin'izany afera izay nataony izany hoy satrany ary maro ihany koa ireo vola izay efa voahangony sy ireo harena marobe izay nangony Andry Biahary tamin'izany ka noho izany dia na dia tsy asa mandra-pahafatiny ary ny vady aman-janany hoy izy velona soamantsara amin'ireo vola rehetra izay voahangony Andry Biahary nandritra n'izay fanaovana asa ratsiny sy ny afera malotony rehetra izay. Mazava arak'izany fa tena tsy kely lalana ny ratsy ary maro ny malagasy no tsy maty manota amin'izay fanondranana harem-pirenena izay. Eo ihany koa ireo izay malaso efa mitonona tena tahaka ny Andry Biahary itony ary ireharehany mihitsy izany asa malaso izay nataony izany. Tsy tahotra tsy henatra fa dia sahany Andry Biahary no miteny ankitsirano an'ireo rehetra zava-doza izay nataony fony izy mbola tany Madagasikara tany ka henatra ho azy iny raha ho an'ny vahoaka malagasy rehetra satria tsy toetra mendrika ho an'ny malagasy izany fa ny malagasy dia natao hifankatisy hifanampy ary hifampitsinjo amin'ny sarotra sy mora fa tsy natao hifandroba na ihany koa hifamahavalo. Izay arany masaka azona roso tamin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Manasitsika rehetra hanao komantaira ambanin'ity video ity mba afahana mandravona reny hevitra rehetra eny rehefa video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy tonga tao Malagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia marary soa.